Fivarotana zaza latsaky ny 5 taona ao Ikongo. Tena misy ary mariny hoy ny solombavam-bahoaka Brunel Razafy Androfo. Fantsifana vary ny dangana ny fanafarambary tato anaty ny 1 taona farany. Fiahina raty sosialy 5,100 ny ireo tena sahirana no misitraka izany. Faltafaraka aminao indray tombokilasy tombovavy ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Manatitra ny araba ary manasanao mpanajana sy ampitiavana hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Hiatrika zavatra maro isika eto amin'ny firenena tsy tokony atahotra satria manana an'Andriamanitra. Io no teny hoentin'ny mpino amin'ny fitandremana trano vato faravohitra. Nakairezana ny filoha Marc Ravalomanana mianakavy no ny nahatratrarana ny taona vaovao 2024. Nisy ny fiaraha-mivavaka ny saorana sy nankalazana ny anaran'Andriamanitra no tanterahina tetsy faravohitra Omaly Ariva no izao taona vaovao izao. Afitra Sondray Pesy Taiziny aina. Ary Jehovah no mandeha ho alohanao, ary izy no hiaraka aminao. Tsy andao anao na hafoy anao izy, ko aza matahotra na mivadi-po ianao. Deuteronomia 7:9. Io no tenin'ny soratra masina nakana fampaherezana sy ny arabanan'ny filoha Marc Ravalomanana mianakavy. Andriankinantsika mandrakariva ny tompo na inona no miseho eto amin'ny fiainana, hoy ny afatra nentin'ny ray aman-dreny mpitandrina. Izy no miaraka amintsika. Tsy andao na hafoy atsika izy. Raha alaitsika sary an-tsainy zany ka ataotsika hoe Jesosy Kristy Andriamanitra tonga olombelona ka raha olombelona tokoa no miaraka amintsika dia zao hoe io lay Andriamanitra misava lalana eo alohantsika. Mandia lala tsara tsika kehitriny raha mijery ny fiainan'izao tontolo izao, mijery ny fiainantsika. Ka raha maso maha-olombelona ny hijerena ny fiainana kehitriny, hijerena ny ampito sy ny hoavy, dia hitalondrika isika hoe ity ty lalany ity. Maizina ny lalany. Fa lay Jehovah Andriamanitra efa tonga olombelona tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy fahazavana, fa nilony tongotsika sy fahazavana ny lalantsika. Izy ny eo alohantsika ka misy matoky sika. Fa mazava ny lalan-kisorana. Fa ny faharoa, tsy hoe eo aloha fotsiny Jehovah Andriamanitra, dia iny izy fa mitary-dalana, indraindray tsika tsy afadidy mitary edrety ariariana ery. Fa tsy zany, fa izy no miaraka amintsika. Tsy hoe amin'ny andro izay mahafaly, amin'ny andro paompiasana, ny eo ihany izy. Ka tahaka ny olona ny hoe rehefa tonga ny fahavoazana dia miatakataka. Fa manome toky sy mampahery atsika Andriamanitra. Fa na mora na misarotra, na amin'ny fifaliana na amin'ny fahoriana, na amin'ny fahombiazana na mety olana, tsy mandao, tsy mahafoy atsika izy. Zay le Andriamanitra. Mitodika manokana aminareo mianakavy zay président. Président moa dia lehilahy mahiry. Efa voasedra ny zavatra maro samihafa. Maro ny lalana no lalofana. Mahery ianao dada. Ka tena raiso hoery fotoanao anao. Zao tenin'Andriamanitra zao. Jehovah mandeha eo alohanao. Izy no hiaraka aminao. Tsy andao anao na hafoy anao izy. Ka aza matahotra na mivadi-po dada. Maro ny zavatra atrehana amin'ity taona ity. Tsy tokony atahotra isika satria manana an'Andriamanitra. Nakahery ny filoha Marc Ravalomanana ny ireo birao-piangonana. Ho taona zina, aombiazana, ary dia hitongo hatrany ny eo an-tanana. Hikoka ny mamy atao tsy hita fetra. Ho lavitry ny rofo sy ny aretina rehetra ane ianareo mianakavy rizy mivady. Dia ny fitahiana sy ny fahasoavan'ny tompo hirotsaka aminareo tsy tapaka ary ny fiadanany anapaka am-ponareo. Araky ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra izay nentin'ny ray aman-dreny mpitandrina teo dia tsisy atahorantsika fa Jehovah no miaraka amintsika. Indrindra amin'ity taona ity dia hiaina zavatra maro ity firenena malagasy ity satria hiatrika zavatra maro eo amin'ny fitondrana ny
firenena dia mila tena fikitra mafy ary dia mangataka ny tompo hiaraka amintsika satria rehefa miaraka aminy dia mivoaka mpandresy indroantsika izany tompo. Nankahery ireo mpino sy izay tonga nanatrika ary velom-pisaorana ny fiangonana rehetra ny filoha Marc Ravalomanana Mivady noho ny fahatsiarovana sy ny firariana soa ary ny fanomezana natolotra azy ireo. Tena faly aho. Tena faly aho. Tsy mbola nisy orana ty hatramin'izay pasteur. Satria tokantrano aina aloha mitondra ny fampahirizana. Aza matahotra na mivadi-po. Fa eo anilanareo mandrakariva ny tompo Jehovah Andriamanitra. Zava-dehibe zany. Dia tena faly izahay mivady miaraka amin'reto zanaka reto, zafikely. Dia tena saotra pasteur, saotra ry fiangonana iray manontolo. Mahatsiaro misaotra an'Andriamanitra mandrakarivantsika ary mamy loatra opontsika izany satria maneho ny fitiavana izy name taona vaovao ary dia makasitraka indrindra amin'ny fahatongavanareo marobe ohatran'izao fa tena enika azy ambonahitra izay menakavy ary indrindraindrindra koa moa ny fiangonana tonga any tokantranony tena dia mihoatra ny rehetra ny hafaliana menakavy. Tsara foana ny manavao amin'ny fanoloran-tena. Tsara ihany koa manasa an'Andriamanitra onona sy anjaka ao anatin'ny tokantrano. Mo tanteraka amintsika ilay teny hoe falia mandrakariva ny tompo fa ny fiadanako nomeko anareo. Mahatoky ny tenin'Andriamanitra tsika ary dia manana finoana sy fanantenana satria momba antsika tokoa Andriamanitra. Lafim-baovao ahafatanteraka kosa indray. Mitrosina amin'ny tany ny fiarakarena eto Madagasikara. Mametraka ny aiai ny ireo mpaitoekarena manoloana ny zava-misy eto amintsika. Manoloana ny resabe mandeha fa mety roso amin'ny fanontana vola tsy misy antoka na planche à billets i Madagasikara. Aina iaina tony ao Zimbabwe i Madagasikara hoy Jean-Jacques Ratsetson. Mety ho vahaolana ho an'ny toekarena zany saingy fahavoazana lalina ho an'ny malagasy raha toa ka tsy mahay ny mpitondra. Fanadadiany Germaine Menjanary eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Sempotra ny toekarena malagasy siga amantarany izany io fitotongana ny sandany ariary io mihoatra ireo vola vahiny. Androany ohatra dia tafakatra 5,700 sy 4,000 ariary ny euro. Misy ny resaka mandeha fa mety iroso amin'ny fanontana vola tsy misy antoka na planche à billets. Ny fanjakana malagasy stratégique ary tena saripady izany raha ny fanazavany ny mpahay-toekarena satria matoa manota vola ny firenena iray dia mitombo izay ny arikareny. Manana tahirim-bolamena sy tahiry-vola vahiny matanjaka izy. Loza ho an'ny firenena malagasy anefa izany raha tsy mitandrina ny fanjakana. Hoy hatrany Jean-Jacques Ratsetson. Kiasanao planche à billets ny fitondram-panjakana natonga an'ilay gouverneur teo aloha nametra-pialana. Io aloha dia tena hoe zaza milalao afo. Fa raha manao an'izany ny fitondram-panjakana Zimbabwe eto amintsika. Satria navoan'ny Zimbabwe dia izay nanao planche à billets izy dia namoaka vola be dia be dia tsy natoky an'iny ny midy tany aminy dia ninjera 100,000 ny sandam-bolan'ny Zimbabweanina. Dia ninjera 100,000 iny dia nanao planche à billets indray mandeha indray raha icontrena an'ilay fiainan'ny sandam-bolany nazeran'ilay rony 100,000 indray ny sandan'ny vola Zimbabweanina. Izay natonga an'ilay tany ilay hoe amin'ny brouette no mandeha miantsena ny vola. Tsy haiko firy million mo frais sy ny karazany fô izy hoe ny tany zany raha ny tenitsika nandeha amin'ny brouette izy mividy mofo mbola sambatra ilay olona tany zany raha mbola afaka mividy brouette sy nanana an'ilay vola be vidanana an'ilay mofo. Fa eto amintsika eto raha ohatra mianjera ny sandam-bola nefa ny vola miditra aminao tsy misy dia matinona ny malagasy.
dia tena zavatra mahatsiravina io fa mety hitarika émeute sociale zavatra ohatran'izay ka tokony hitandrina ny fitondram-panjakana fa io planche be io na ny famoahana vola na manao créfa monétaire dia tena pozina io ary pozina mahafaty fa mazava azy ake fa eo amin'ny fitondram-panjakana tsy maty fa le malagasy ho potika dia irotaka le malagasy reo. Mila fandanjalanjana lehibe mifandraika amin'ny fikorenana ny vola ny zava-misy ara-toekarena ao anatin'ny firenena ny fandraisana fanapahan-kevitra momba ny vola. Fanao ihany koa ny planche à billets fa anentsemana ny trosam-panjakana ka anaronana avetrany tsy fampihem-bolam-panjakana. Vao mainka ampididoza ara-toekarena nefa izany ary tsy vahaolana maharitra ka zava-doza ho an'ny firenena. Fa nidinika momba ny tety androm-pifidianana ho avy sy ny teti-bola ampiasaina amin'izany andro ho an'ny seni. Mikasika ny teti-bola dia anamafy ny fifampiresahany amin'ny fanjakana sy ny mpiara-miombonantoka ara-teknika sy arabola izy ireo ahafahana manatanteraka amin'ny atsakany sy andava ny fifidianana raha toa ka 540 miliara ariary no voatondry tany aloha fa anatanteran'izany. Ny fifidianana filohampirenena ny taona 2022 fotsiny anefa no efa nahatratra 520 tapitrisa dolara niaraka tamin'ny fanampiny fanjakana mitentina 710 miliara ariary sy ny famatsiana nataon'ireo fianakavibe iraisam-pirenena. Aorian'ny fifampidinana tanterahany seny izao dia atolotra ny governemanta ny teti-bola sy ny tety androm-pifidianana ka izy ireo no manapa-kevitra farany makasika izay. Fandeha ho fitiny avitra solondray be sy manoho andriamalalana ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa ireo ateboka nisongadina tao anatin'ny fandarana miara-manoja androany. Marisarisa ny fiasan'ny mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana mikasika ny raha mahavoasaringotra ireo olon'ny fitondrana napatra fahefana hoy ny mpamakafaka politika ka isan'ny mivaingana amin'izany ny raharanjirama. Tamin'ny farantaona tontomota le rian'ny présidence mizara kilalao mahafinaritra be. Misy vahoaka malagasy ary tsy mihinan-kanina tsy mihinan-ninina. Zany zava-misy eto. Mahasokola mahazavatra tsara be. Ny eto an-tanàna nefa tsy mahazo ninina. Ahoana ary zany e? Zany fomba fanavahanareo an'le vahoaka malagasy zany. Ny sasany moa efa tandindomile te hoe tsy maintsy miverina lany député. Dia asan'ny siady rangahaty volam-panjakana dia lazainy fa dans 2 avy any amin'le député. Lefa tsy volan'le député le izy fa volam-panjakana amin'ny alalan'ny CLD vadika siady amin'izao fotoan'izao. Tsy mila vototra eo tanantsika amin'ny fanjakana fa raha vototra migadra daholo tsika rehetra. Effectivement tsisy amelanareo zany. Ny amin'ny zavatra tsy nety nataonareo teto mialatsy ny tompoko. Zay zany ny atao hoe fitantanana mangarahara sy madio. Zay ny atao hoe bonne gouvernance état de droit. Tsy izay nanao ratsy akoriny dia avela lipalipa fotsiny ihany. Latsaka anaty-kizo tanteraka ny fiainam-bahoaka noho ny oeraoera sy ny tsy fahaiza mitantana ataon'ny fitondrana rajoelona. Atao akilabao tanteraka ny sosialim-bahoaka izay miatraikatrany anaty vilany fa ny fisehosehoana ihany no toizan'izao fitondrana izao. Tsy misy ho afabela fa izakany tsy mety nataon'ny avokoa ny rehetra ho hiatran'ny fandaharana. Maninona tsy miverina no fiarakodia ny orinasa jirama nampiasan'le tale teo aloha. Karenjy ohatra. Maninona tsy mirejoindre en poste an'le chauffeur an'ilay tale teo aloha. Atsika atao zany adevitrany. Tontomota. Satria misy zavatra tsy mazava ao anatin'ny tony fitantanana ny orinasa tony. Mila mazava ohatr'izany tsika e. Aty amin'ny farany volana novambra mamoaka mipaka fa misy famoahana didy fampisamborana an'ireo tale telo ireo. Le DGPI par intérim sy ilay tale général teo aloha sy ilay tale ny kabinitra niaraka niasa tamin'ilay mitantana teo aloha. Fa maninona aty amin'ny volana desambra aty mbola hitandray le tale généraly mangataka renouvelena hatramin'ny 31 janvier 2023 ny andraiky ny anivon'izany orinasa jirama zany. Nefa amoahana didy fampisamborana io tale généraly mpisoliterana io tany volana novambra tany. Tsy sarotra ho an'ny mpanao fanadihadiana no mikaroka zany. Fa maninona no aingana manakenda mpanohitra? Maninona aingana ny miazakazaka manenjika andro mamy be? Na mety misy fahadsoana publication mamy be?
fa maninona amina trangan-javatra goavana ohatran'izao zay efa misy lalàna satria fomba fitenin'le fanjakana le hoe fanjakana tandalàna Madagasikara ka ampiaro ny lalàna ho an'ny rehetra izy fa tsy ho an'ny kely na ho an'ny tsy manam-pahefana fa inona ny tsy ampiarana an'le lalàna ny voiture particulièrean'ilay tale général mpisolo-tena ve ny tsy hananany eo anivon'ny fitandrona filaminana mamantatra ny tranony ve ny tsy hita na boribory tany fahadimy na boribory tany hafa na periferi hafa velotaraina ry tofoka izao fitondran'izao ny akamaroan'ny vahoaka malagasy ny fampanantenana tsy misy tanteraka ny malagasy efa zara raha mahita no arotsaka miandrandra fiovana sy fanarenana ny firenena ny rehetra amin'izao fotoana izao pejiny sosialy latsaky ny ampahefatry ny olona tokony sitraka ireo tantsorika ara-tsosialy no mahazo izany eto amintsika antapitry $100 isan-taona nefa no azo ny fanjakana malagasy raha resaka fiainana ara-tsosialy fotsiny saingy ambany dia ambany salanisan'ireo tena sahirana mahazo izany raha nambarany teo anivony banky iraisam-pirenena Ravirazafy Maina sy Tahiriny Aina. 5% monja ireo tena sahirana manerana nosy any voakasiky ny tetikasa fiainana ara-tsosialy tsy misahatra nefa ny famatsim-bola avy amin'ireo mpamatsy vola vahiny toy ny UNICEF fa ny FAO izay manampy tokantrano 5 any atsimo ny PAM izay manohana arabolatra amin'ny $90 isan-taona ary ny banky iraisam-pirenena izay anome $200 izay efa nankatoavin'ny filan-kevim-pitantanany. Raha ny voasoratra ao dia hatramin'ny ity taona 2024 ity dia eo amin'ny 5% ny malagasy tena sahirana no voakasiky ny fiainana ara-tsosialy izay. Ankehitriny dia eo amin'ny hatreto aloha eo amin'ny 20% eo ny malagasy izay ao anaty fahasahiranana lalina efa misitraka an'izay fiainana ara-tsosialy izay. Misy ny izay programa iarahana amin'ny Banque mondiale izay misy ihany koa ny iarahantsika miaraka amin'ny UNICEF dia efa misy ihany koa ny programa vaovao izay nahazo mifankatoavana avy any amin'ny conseil d'administration Banque mondiale. Tsy arakaraka izay efa matsina azo Madagasikara izay anefa anisan'ireo mahazo fanampiana efa ao anatin'ny vanim-taona maitsoatra isika izao ny volana janoary ka hatramin'ny volana aprily. Dia misy ny évaluation d'impact izay atao eto Madagasikara fa ny zavatra misy fotsiny misy fitraikany izy fa mbola tsy ampy izany raha mitaha amin'ny ny olona tokony hisitraka an'ilay fanampiana. Mitakezaka ny fandrindran'ny fanjakana malagasy ny asa hono teo anivon'ny UNICEF eo ihany koa ny fanitarana sy fampitombony ireo olona tokony hisitraka tetikasa izy efa tsiny ny mpamatsy vola. Fananomboka ny maraina teo dia niparitaka ny vaovao mandiso ny filazana fa misy ny fivarotana zaza latsaky ny 5 taona ao Ikongo. Nisy tamin'ireo pejy aza no milaza afandraisana fepetra ireo izay mamoaka sy manely vaovao tsy marina. Nanamafy nefa ny solombavam-boaka Brunel Razafy Androfy izay voafidy atao amin'ity distrika ity fa zavatra tena misy izany ary vaovao marina. Germaine Menjanary sy Andry Rakoto Malala. Tsy ao Ikongo irery andry no misy ny famarotana zaza na ankizy fa atrany amin'ny distrika ny Mananjary araka ny fanazavany solombavam-bahoaka Brunel Razafy Androfy. Tsy fidinoan'ny poniny izany hoy izy fa noho ny fahasahiranana tafahoatra mianjady amin'izy ireo fa volomely ny otranga io ireo mpiasa ny fitsarana ao an-toerana hoy hatrany ny fanazavany. Za tsy afaky ny andainga fa nanambara hoe zavatra nisy io ny antony tsy namoako azy hatramin'izay dia tsotra tongo bakivaky la izy sady maharary ny mahamenatra fa na ny vady andefo mandroko ary dia fa nivarotan'ny olona zaza indroa mentona tao Ikongo tamin'ny volana novambra sy tamin'ny volana desambra. Rehefa tonga tao amin'ny vadiko ireo mpivarotra ny zanandreo dia nanatsony ny vadiko polisy ary nentina tany amin'ny birao amin'ny polisy ary ireo mpivarotranaka indroa mentona ireo marina fa olona roa samihafa. 28 décembre 2022 teo amin'ny commune rurale ny Kanjavato distrika ny Mananjary dia nisy zaza anankiroa namidy. Ny anankiray zaza 4 taona namidy R1 ariary, ny anankiray zaza 4 volana namidy R5 ariary. Nividin'ny olona avy any Mananjary ary nanaovana taratasy teo amin'ny commune ny Kanjavato. Ary amintsika miteny zao amin'ny tragnobe ny Votsivala dia mbola misy zaza aterin'olona satria tsy vita le ray aman-dreny dia abandonen'le ray aman-dreny ao amin'ny renignobe ao Votsivala miandry mpandray na isy vidy na isy taiza ka miala tsiny
fa matoa zay tsy namoaka an'izany hatramin'izay a dia izy zay hoe sady marary mahamenatra ny anahy dia tsotra ny vahaolana ny tokony tadiavina fa tsy fitadiavana hoe iza ny manao inona iza ny manao inona matombotranga ny zavatra ohatran'izany a tsy mahomby ny fitantanana sy ny fitondrana ny firenena ary za ao anatin'ny tompona andraikitra amin'izany toedraraha zany nanamafy ity solombavambahoaka ity fa ilay tranga farany tany antoerana momba ny zazavarira dia voapirofo tao anatin'ny fanadiadiana fa ireo ray aman-dreniny ilay zaza ihany no nivarotra azy ka notazomina ao amin'ny fonjaniosy tsy kolotsaina le izy ary zavatra tsy mbola nisy ary zay ny mahamenatra le ray aman-dreny tany zay ny tsy niresahanay n'io zavatra io a na de efa tena sesisesy be io tranga io na reny zavatra nitranga tany mikasika ny zaza varira reny tany osy voafarany teo le ray aman-dreny le zaza varira tratra tany osy ange migadra ny osy satria voapirofo tao anatin'ny ankety hoe izy mivady mihitsy no mivarotra le zaza mahamenatra le izy ary zay ny tsy niresahana azy la izy de tsotra le izy de tsotra menatra fotsiny tompona andraikitra sasany de miaro tena sy mitady zavatra hiafenana fotsiny fa le zavatra misy ary zavatra marina nanomboka ny maraina teo dia betsaka ireo pezy tamin'ny tambajotra Facebook nandiso io vaovao io nambaran'ireo pezy fa andraisana fepetra ireo namoaka sy nanaparitaka vaovao-diso ka nitarika ny fikorotana ny saim-bahoaka nambarany ity deputean'ny Kongo anefa fa olom-boafidy any an-toerana ny tenany ary fantany tsara ny toerana na voafidy azy tsy aniroloza ho an'ny mpiray tanindrazana amiko velively aho ho iantrany ny solombavambahoaka Brunel Razafitsandrofo andrasany ny fivoaram-baovao. Telo andro zao no avy ny sesesy ny orana teto andrenivohitra miakatra izay tsisy ny rano eny ireo faritra iva ary miasimba ireo arabe izay feno lavadavaka ny fantorana tany tsy ara-dalàna ny fako manentsy ireo lakan-drano isany antony mampiandrona ny rano betsaka ny fireo fianakaviana tsy afaka miala amin'ny toeram-ponena noho ny fahasahiranana Ravirazafy Mahina sy Tairena no mitatitra izay vaovao izay. Tsy afa manoatra izay amin'ny fiakaran-drano ho ireo sendra ny fandraisam-peonay tsy misy havana afaka sarangotana ka hivantanana mandritra ny andro fahavaratra ny entana ihany koa tsy azo avela ao an-trano na miakatra azy an-drano voatotohina hatramin'ny fitadiavana paraingo anefa ny mety hitranga raha toka mbola mitony rotsaka ny orana miakatra be mihitsy ny rano eto amin'ity toerana ity zany rehefa avy be ny orana tokony ho karakaraina zany ty le tatatra mihitsy zany karakaraina andehana le rano anta amin'ny heritaona kokoa zay tsatsa ohatry zao mbola iva ary io fa tonga de be dia be mihitsy ny tamin'ny heritaona mijaly be zay na ny patsakanay ary zao dia mijaly be tanareo zao tsy misy patsaka mihitsy zao satria be rano be io rano lasa mitoboka tsy sary ny bitao dia maloto be zany le rano dia lasa tsy dia misy patsaka eto aminay eto ny tsenanay ary tena tsy mety mihitsy satria ny olona zao tokony hoe andeha tsara amin'le lalana nefa le lalana zao dia mba netaetanay zany mba tokony mba jerena le rano hoe atao ahoana mivahaolana amin'le rano fa tena mijaly be zay mbola hitohy mihitsy zao ny orana tsy hay hoe tavakatra sary amin'ny arabe io rano io raha izao no mitohy satria tsisy fijerevana mihitsy le rano tsy mandeha mitohany eo daholo eo fotsiny le izy dia miriry eo hatrao zao efa misy manahoana ny fiatrihana an'izay ny entana sy ny sisiny eo mbola ho avy zao ny orana dia apetraka eny ambony fandriana dia tena sahirana fa any aminay ahy zao tsisy voan'ny rano mihitsiny fantorana tany tsy ara-dalàna no antony voalohany lazain'ny mponina ety Akazo Mangatsimo ho mahatonga ny fivangongona ny rano anaty tanàna eo ihany koa ny fako izay manetsina ireo tatatra ka mahatonga rano tsy mikoriana araka ny tokony ho izy fantorana any amin'le lalan-drano mihitsy zany tohana dia le rano midina matsy fa tsy miakatra dia tokony hidina any le rano dia nefa ny any tsetsina be tsisy mijery mihitsy any amin'le andehanana any misy manotra tany rehetrarehetra femy mihitsy any mety tsy fantatra tsony hoe izay mampitonga ny tohana be ohatr'izao fa zay no tenen'ny olona hoe le trano sinoety zany no manakana an'le rano tsy mivoaka hony tsisy alea zay fa tsy maintsy mijanonao ka netana rehefa miakatra be ny rano dia apakapakary raha ny vinavina mety ho toetry ny andro azo vana ny fiforoana ny rivotozy eo anelanelany 12 sy 12 janoary ho avy izao ho an'ny rapitsy dia mbola hitony rotsakorana saika manerana nosy ary mety ho voaelingelina ny fahitana ahina koa ny fisiana rano miandrona sy rano-trambo eo ihany koa ny oram-baratra mahery izay mety hitarika fiotsahan'ny tany
tombana nobetsaka hatrany rotsakorana miaraka amin'ny oram-baratra ho andreo faritra ireto izay nahazo filazana fampitendremana amin'ny loko mavo atony faritra Atsinanana, Loatra Mangoro, Analamanga, Vatovavy, Analanjorofo, Sofia miampy ny ilany Atsinanana Vakinakaratra sy Amoron'ny Mania. Tokony hitandriny ireo mponina voakasika izany ary anaraka ny tsaka sy andavana ny toromarika omeny manam-pahefaniny fotony mba hisorohana ny loza mety iseho. Voakasika izay ihany koa neny manjaka miadana sy ny manodidina izay atahorana amin'ny fianjeran'ny vato. Fiara lehibe iray mpitatitr'olona miazo ny lalam-pirenena fahatelo amby folo iny no nivadika teo Betroka androany. Ratsy ny lalana, ny tsy fandriam-pahalemana ankilan'izay mampitahotra ireo mpandeha. Ity lalam-pirenena ity dia isana nanaovana Andry Rajoelina fanamby fa tsy hanao politika intsony ny tenany raha tsy ho vita io lalana io. Efa taona mahery tsy hita izay fanamboarana fa vavady fototra no nanaovana fisehosehoana mipoapoaka. Ny mponina sy ny mpampiasa lalana tsy mitsahatra amin'ny taraina noho izay ara-tsindalin'izay. Andehorantsika ato anatin'ity horonan-tsary ity atao amin'ny tamazotra Facebook ity ny zavatranga tao Betroka. Mirisika avao zany chauffeur amin'ny sanam-bava. Chauffeur zany rehefa favaratra da ampin'ireo anaty vata io. Permis agnaty rano mitantina da mipetrika hoe. Mirisika avao zany. Awana? Fa rano ao mangarivotra mahajanga amin'izao fotoana izao na ny rano ozitrona aza tsy misy kavotery mangataka rano amin'ireo mpandalo ny mponina ao an-toerana mitatitra izay vaovao izay ny mpanao gazety avy any Mahajanga. Saka ny fokotany rehetra eto tampon-tanàna Mahajanga dia tafiditra ao anatin'ny fijaliana rano avokoa. Efa roa volana eo izay no tsisy rano ny pompy amboarana fontaine na ny pompy jeton ka miteraka fahasahiranana sy fahasorenana ho an'ny mpanjifa. Matetika tapaka ary misy tsy mandeha mihitsy ao anatin'ny andro maromaro. Amin'izao fotoana hitenenana izao dia tapaka tanteraka ny rano eto amin'ny fokotany Mangarivotra. Mijaly araka izany ireto mponina monina eto ireto. Tsy mahita rano sotroina, anka misy amin'izy ireo no mangataka rano amin'ny tavoahangy amin'ny olon-tsotra. Izao zao nangataka rano an-dragnon'olo agny, ana rano amin'ny tavoahangy ana 5 litra na 10 litra. Ataoviko amin'ny pani. Ny bidonay sisy rano, amin'ny forage ambony agny sisy. Mamilafila koa reo ny ato amin'ny pompy jeton, zay ina kabarindreo ato na ina kabarindreo ato, sa misy koa pompy jeton. Tokantrano iray an'olona Mbatsaka sitrapo no matsinjo sy mamelona azy ireo. Legna aminay eto aloha dia tena mijaly rano misy eto Mangarivotra. Zay aminay zany. Fa io pompy antikio zany pompinay eto sisy akoatran'izay. Na pompy jeton sisy tsy mandeha. Fatatsika tsara fa ny rano dia anisan'ny antom-pahaveloman'ny olona. Tsy afaka iaina sy hivelona ny olona iray raha tsisy ny rano. Aiza ho aiza zany ny fandraisana andraikitry ny tompona andraikitra manandrify an'izay.
Ny antsony tokony hanamafisana ny paikady anenana ny fahafatesany eo am-piterana sy ny ireny mitondra voka ny UNICEF. Raha ny tana voka ny UNICEF farany dia 420 sy 700 amin'ny zaza ray etsy-teraka no maty teo anelanelan'ny taona 2024 sy 2022. Olana sedra ny ireny mitondra voka hatrany ny fahafatesana mandritra ny fiterana no ny olana maro samihafa maneran-tany. Raha ny tatitry ny firenena mikambana dia zaza iray no maty isaky ny 4 sekondra ka ny 9 isanjato amin'ny fahafatesany zaza latsaky ny 5 taona dia aty amin'ny tany afrikanina atsimony Sahara raha ny fanadihadian'ny UNICEF ny taona 2022. Mbola lavitra ny ady atao amin'ny fahafatesany zaza sy ny reny mandritra ny fiterahana raha tsy misy fitsaboana amin'ny kalitao sy ny fahafahana misitraka malalaka teo rampitsaboana ho an'ireo vehivavy sy ny zaza latsaky ny 5 taona. Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena taranja lomano. Manana olana ara-fotodrafitrasa i Madagasikara eo amin'ity taranja ity. Samy manao ny fanazarantena avy ny atleta tsirairay. Miaina ny vokatra ho an'ny Madagasikara eo amin'ity taranja ity. Tsy mbola misy hatreto ny fijerevan'ny fanjakana izany taranja izany. Efa hiatrika ny lalao nosany fizika afaka volana vitsivitsy. Ravrazafy mahena sy taiziniana. Tsy ampy ny fotodrafitrasa anaovana fanazarantena hiatrihana lalao lehibe eo amin'ny taranja lomano. Anetsiny anefa no fandrotoerana azo anaovana izany fanazarantena izany indrindra rehefa vanim-potoana andrirenina. Fa efa miova ary miakatra trano moa izany izay ihan'izay kritera izay dia diplô izao ny piscine ataontsika hoe homologué dia efa tsy manana an'izay intsony dia araka izany tsy manana fotodrafitrasa ny eto Analamanga izany azontsika lazaina hoe piscine olympique tsy manana intsony tsika zany izao izany hoe mbola mipetraka ho ANS ihany ANS piscine 50 mètres sy ny sisa fa raha ny andraisana ny Jeux des Îles aloha izany ny piscine olympique tsy haiko izay mety ho dérogation izay tsy zahako no afaka manana an'izay fa hatreto aloha techniquement izany tsy afaka andraisana an'io ny piscine ankoatran'ilay izy tsy mafana satria tamin'ny taona 2024 no nafana fara ny hiditra 2024 tsika dia tsy nafana intsony ny piscine olympique izany hoe fotodrafitrasa embolana ao anatin'ny 12 volana ihany ny mpilomanina Analamanga ny tena afaka milomano enina na 7 volana ankoatran'izay rehefa miditra saison hivernale dia tsy manana fotodrafitrasa isika fa dia efa samby manavitry ny aino mandeha eny amin'ny ataoko hoe piscine mafana eny izany izay hoe tsy ny olona rehetra tsy ny mpilomano rehetra no manana an'izay fahafahan'izay raha ataoko hoe ny abonnement ray volana fotsiny efa tonga hatrany amin'ny 300-400 000 ariary ny piscine ho an'ny mpilomano anankiray rehefa ao anatin'ny saison hivernale. Memitra hatrany laran'ny Madagasikara eo amin'ity taranja ity vokatry ny tsy fananana fotodrafitrasa hiatrika lalao nosy anefa isika amin'ity taona ity ary atao eto Madagasikara izany ary afaka hifaninana amin'izany lalao izany ny 20 isanjato ireo mpilomano ao anatin'ny ligna Analamanga. Amin'izao izany ilay izy tena hoe azoko lazaina hoe somary eo amin'ny ranomasimbe indianina tsika somary miemotra tsika satria mafy be koa ny réunionnais ny Mauritius efa manomboka miakatra taloha ny réunionnais ny tena hoe enjehantsika fa izao moa zareo sady efa mafy be ry zareo dia zay mahatonga ny résultat atsika hoe somary tena latsaka ny dobo filomanosana mihitsy ny tena olana voalohany fa ny teknisianina tena betsaka eto amintsika. Atafiditra ao anatin'ny politika ny ligna Analamanja taranja lomano raha teo ny sokatra amin'ireo mpilomano rehetra atoreo tsy anaty kluba sy ireo an-tsekoly. Ny 12 febroary izao dia isy ny fifananana ho an'ireo taniketsa izany hoe ireo latsaky ny 13 taona atao enitosy. Ny volana martsa iny amin'ny esikany andreo sokajy rehetra eo amin'ny 15 metatra eo hatrany ny alavirana mandritra ny fifaninanana. Vaovaon'ny toe-karena kosa indray tsy fananana politika mazava ho an'ny fambolena no mampitangana ny fanafarana vary ho ny pay toe-karena ary ny fomba fitantanana ankehitriny dia ho kereny eto Antananarivo afaka 3 taona. Mihoatra ny fitambaran'ny varina farana teo anelanelan'ny taona 2024 sy 2022 mantsy ny varina farana nandritra ny 1 taona lasa izany hoe nanomboka ny taona 2022 sy 2022. Fanadihadiana entiny Germaine Menjanary sy Andry Rakotomalala. 300 sy 7 sy 7 sy 10 taona no varina farantsika nanomboka ny taona 2022 ka hatramin'ny taona 12 sy 2022 nanomboka ny taona 17 sy 2022 ka hatramin'ny taona 2022 dia nahatratra 250 amin'zato
sy 2 sy enetstone ny vary vahiny nampidirina teto amin'ny tsena malagasy. Nanomboka ny taona 2 iny kosa dia 7 etstone no nafaratsika raha ny antotanisa azo farany tao amin'ny tranokala ny trademap izay mpanao fanadihadina momba ny vary. Tsy fananana politika matotra momba ny fambolena no mahatonga izany hoy ny mpahay toekareny ary ahinam-bola hitombo io olana io amin'ny ity taona ity. Problème eto amintsika ireo mpanao politika ireo tsy midina eny ambanivohitra fa raha midina eny ambanivohitra izy dia hitany za zao manana tambary eny akaiky ny tsy hafa eny 3 taona zay tsy napakara vary tsony satria nahoana tsy misy ny rano. Zany hoe raha tsy maka fanapa-kevitra ny fanjakana dia manana fahavonona ara-politika amin'ny teny hoe andao amboarina daholo ny digy rehetrarehetra manodidina n'iny atsimondrasy avaradrano iny mba hiverina eny tambary ny rano. Raha vao tsy manao an'izay tsika mbola hiakatra ny fanafarana vary. Rehefa miresaka amin'ny tantsaha ianao na reo tambanivohitra dia anontaniao izy hoe le vary volenao maharitra anao 4 volana fa ny akamaroan'ireo 2 volana dia landy. Zany hoe mividy vary izy 20 volana. Raha mahita tantsaha ianao na mpamboly ianao miteny hoe ny maharitra 3 volana iny ny tena chef bio tanàna iny ny tena be dia be. Fa reo mpamboly vary 99% reo mividy vary reo fa tsy mivarotra vary. Zany hoe atsoina be zany le hoe akaro ara ny vidim-bary dia amin'izay mahazo aina ny tantsaha diso tanteraka. Zany hoe tsika zany zao za efa mampitandrina fa rehefa tsy hanao ninina ny fitondram-panjakana ka raha mbola eo reo ny ao afaka 3 taona kereto Tananarivo tsisy mampiakatra vary tsony eto. Raha tsy ahivina dia isan'ny tetikasa napetraka ny filoha Marc Ravalomanana nandrindra ny fitaom-pitondrany ny tetikasa tantsorika fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra na ny PSDR. Tetikasa novatsiany ny banky iraisam-pirenena vola izay nanome tosika ny tantsaha-pamokatra. Tao anatin'izany ny fikasana izara fitaovana toy ny trakteur ho an'ireo tantsaha ny taona 20 saingy tsy hitapopoka avokoa izany taoriny ny fanonganam-panjakana. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany 17 farafahakeliny olona maty tao California ny États-Unis hatramin'ny omaly talata noho ny tafio-drivotra mahirivaika sy orany kija tany an-toerana. Anaty tebotebo tanteraka ny mponina noho ny loza teraky ny tafiotra ny sesesy atao anaty ny herinandro vitsy izay. Avitra Sondrabe sy Tairinaina eo amin'ny sariny France 24. Fahatapahan-jiro, tondra-drano, lalana tapaka, fifindran-toerana izay mahazo an'i California amin'izao fotoana izao noho ny tafiotra maro ny sesy tao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Hatramin'ny omaly talata fotsiny farafahakeliny 17 ireo namony ainy. Efa nampitandrina ny gouvernoura ao an-toerana fa mety haritra hatramin'ny 12 janoary izao ity toetrandro ratsy ity. Ny aina fahatapahan-jiro lavareny tao anatin'izay herinandro vitsivitsy izay ny vahoaka tao an-toerana. Maro ny hazo ny ongotra, tapaka ny lalana. Nisy mihitsy ny fiara zakan'ny onjan-drano noho ny fivatravatra ny rotsakorana. Ity tranga ity dia namono olona betsaka hoarina amin'ny doro-tanety nandritra ny 2 taona lasa raha ny fanazavan'ny tompona andraikitrahany an-toerana trany. Arak'izany dia nandray ny fepetra ny gouvernoura ao an-toerana ka olona 403 alina farafahakeliny no nesorina tamin'ny toerana fonenany mba hisorohana ny loza mety hitranga. Warainao avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao izao ny fandarana ahoana marina Global News ary ny Sahilas zao. Célibataire cherche l'amour. Io kosa no lohateny horonan-tsary indray miseho atolotry ny fahitalavitry ny animbesanao anio alina ny tena kometraka ny veloma mandrapitafindray tombo klasy tombo vavy.